Tonga sao daholo Zanagasikara mbola avy nareo resadresaka indray tsika mahakasika an'ilay kilalao atahoana mampiasa ilay kilalao tsy maninona za fahatoranareo ilay izy a. Ny ankamaroan'ny kilalao moa zany amin'ny ankapobeny dia ohatra ohatran'izao ilay mampihetsiketsika vibra hosintsika. De ny ankamaroany indraindray ohatra pinapila ny sasany ihany koa chargentsika de rehefa ampiasaina izy avy eo mihetsiketsiky ohatran'izao. Atahoana mampiasa anazy ho an'ny olona anankiroa zao mifampiresaha foana ianareo anankiroa mialohan'ny ampiasana ilay satria indraindray mety tsy tia madama indraindray mety tsy tia ndramose ilaina ihany koa nefa ilay izy mahakasika ny fiarahan'olon-droa. Ho an'ny vehivavy tianatra libido mety amindry mampiasa kilalao antony de satria indri rehefa hianatra libido eo tsika indria de tsy maintsy kasikasika ny vatandry rehetrarehetra indri aiza vatandry tsara sy mety sy mahafinaritra de raha mampiasa ilay kilalao zao indri hoe kitikity andriny eto ambony kitikindry andry eto amin'ny nono kitikity andry amin'ny fe sy ny hatrany faladia indrindra eto amin'ny tapony de fantatry indri avy eo hoe aiza ny tsara. Noho izany ny indri zao kalapiso kely afaka hoe mividy kilalao indri de ianarandry zay rehefa mianatra libido indri. Mety ihany koa anareo anankiroa rehefa mialohan'ny saritaka de ampiasao ilay kilalao mast. Elahy mihitsy no manao an'ilay izy reraka be ny tanan'elahy ikitikitika madama ilay kilalao afaka ampiasaina ikitiana ny madama ohatra matory manao ohatran'izao miandry ny elahy izy miandry ny elahy ipelipelika asanao rehetrarehetra eo de elahy no miezaka manao an'ilay kilalao mikitika nono sy ny kibo sy ny manodidina rehetrarehetra sy ny tapony de madama miandry izay ataony elahy. Misy fahafinaretana tsara azo vehivavy amin'izay zavatra izay de mba mifameno ohatran'izay nareo anankiroa. Ho an'ny vehivavy raha misy zavatra tsy tiandry tsoromy marina amindramose satria raha ohatra indri ka hoe manaiky fahatany eo indri nefa tsy tiandry ilay izy de avy eo marary lasa maisatra de avy eo maratra ny vatandry lasa potika de mampalahelo tsisy fahafinaretana azo indri avy eo. Ary ho ihany koa elahy mianatra elahy hoe atahoana ny ela vao tonga fa satria raha vetivety de tonga ny elahy tsisy fahafinaretana azo ny vehivavy eo averiko amin'ny commentaire ny lien de mianary elahy hoe inona ny atao mba ho ela vao tonga amin'izay mba miakatra kokoa fentana madama. Ny vehivavy ma somary ela vao miakatra lay fientanana mila izay le préliminaire fanomanana izay somary ela ny vehivavy elahy le mikitikitika amin'ny vehivavy eo ka raha ohatra ka hoe tsy hainy elahy le mikitikitika vehivavy sy ela be matototototo tsisy farany tsisy fahafinaretana azo vehivavy eo. Mila mianatra zany elahy hoe inona aloha le kilalao atao inona no ikitikitiana madama. Ho andry ihany koa akafizo izay atao ndramose rehefa mikitika nono izy de tena hoe tena tiako be zany mikitika ny kibo izy tena mahafinaritra be zany mikitika ilay raviny ariary tena mahafinaritra anahy be izy zany de mba mihetsiketsika eo ihany koa indri hoe mankafy ohatran'izay indri fa tsy hoe manao vatana akondro ohatran'ny lela zay lela de mba misy fahafinaretana azo indri avy eo satria indri raha mihaino fotsiny izy tsisy zavatra azo indri to de marary mampalahelo tsy mifandray mihitsy ny tadin-dokanganareo anankiroa. De zay ny karazana kilalao rehetrarehetra misy karazany daholy fa anjaranareo ny misafidy mety ity ve mety izay no ilana ireo karazana kilalao mba hanampy antsika hanampy anareo anankiroa amin'ilay fientanana.